Datsika no fofantanantsika ny amin'ny lanitra isotra n'Andriamanitra fa meny tompo herintsika, meny tompo herinandro vaovao tsika, meny tompo fanombohana vaovao tsika. Fa izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay mbola tsy hitany masonao nandrenesi ny sofinao, naniditra tao am-pony izaniza noho ny man'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia tiako ho fantatra hoe indraindray tsika tsy tena manam-pahatsapana akory mahafeno fepetra an'izany atao hoe tia an'Andriamanitra zany. Fa raha mbola misy ny atao hoe maraina dia tiako ho fantatrao fa mbola tsy hitany masonao ty androany maraina ty, mbola tsy ndrenesi ny sofinao koa, ary mbola tsy tao am-pony izaniza nefa omen'Andriamanitra anao. Zany hoe akoatry ny fitiavanao an'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra koa miantoka isa-maraina fiainana vaovao ahafahanao misitraka herinandro vaovao. Ka raha resy lahatra ianao amin'izany fitiavan'i Jesosy ianao zany, ao foafainy amin'ny lanitra ny tanana dia teneno Andriamanitra, nataonao tamiko Andriamanitra ao dia mihoatra lavitra noho izay zavatra rehetra ilaiko ao anatrehanao. Androany dia tonga manokana eto amin'ity toerana ity anome voninahitra anao, tsy hoe hiay ny teny mahafinaritra fa hiay ny teny fiainana avy aminao. Nanomana mifoko mihitsy Andriamanitra alohan'ny foazako maraina ny iaino izay tena avy aminao. Ko androany tompo tsy mampaninona izay mpanompo ampiasainao ety aloha ka ampitondrainao zany teny zany, fa ianao ny tiako hoeno androany. Dia za efa mifantoka taminao melohan'ny fotoana izay nangaranao olona hiteny sy hizara teny fiainana ety anoloana ety, na i paster Rodolphe io, na paster Sandratra io, na paster Njivy io, na paster Yandro io, na paster Jao io, niza na Zokrado zay mijoro eto Andriamanitra dia fantsina ihany. Fa ny tiako re androany le teny ray avy aminao. Tenena amin'Andriamanitra androany, tenena ray amiko Andriamanitra, mitenena ray amiko Andriamanitra, zay teny avy aminao tiako renesina androany, mitenena fa vonina iainanao mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra, miangavy ianao azo toerana. Faly indray tsika ny amin'ny fataterahany fotoana androany. Le feo maly ohatrany somary letika efa androany maraina miverina ihany. Hoy zay rehefa avy eo raha mbola ho ampiasaina io tsy maintsy maneno ianao. Amen. Tsy zavatra tsisy feo zany atsangan'Andriamanitra ty anoloana. Tompo mahatoky ianao. Halleluja. Androana izarantsika eo anatin'ny fotoana fohy ny hoe ny zava-miafina tao ambadiky ny zava-miafina na fahatakarana manome lanja ny fiankohofana marina. Ny fahatakarana na zava-miafina manome lanja eo mason'Andriamanitra ny fiankohofana ho marina eo anatrehany. Inona le zava-miafina ao am-pon'ny olona? Toy izy Andriamanitra hoe mety amiko zany toe-po zany, mety amiko. Fa manina moa tsika mijery toe-po foana isan'andro eto? Ohatrany dia tena manako ambara foana tsika amina toe-po isan'andro dia hoe toe-po lava. Isika mesika toe-po foana ny filahany eto. Dia rehefa raha ny aridraindray dia ohatra inona indray manaraka. Ny antony toe-po io dia voalaza fa zavatra anankiroa no hitsarananao, ny teny zay renao sy ny toetranao. Reo zany ny fototry ny fitsarana. Hitantsika zany eo amin'ny bokin'ny Korintianina miteny an'izany teny Andriamanitra hoe ariary eo amin'ny andro fitsarana ny toe-pon'ny olona, ny toetry ny olona. Io zany tsara ianao manamboatra toetra mba ahafahan'izay toe-po zay mampahazo aina an'Andriamanitra, hanotrona anao amin'ny zavatra rehetra ilanao azy, ary anankiray faharoa hifankahitanao aminy amin'ny fotoana iverenany. Tadio fa ny fitsaran'Andriamanitra misy. Vao miala eto fotsiny tsika zao ka maty, na tsy fantatra na maty ianao na hoe manjao, dia tonga dia fitsarana zay aoriana fahafatesana ao izy ny bokin'ny Hebreo dia fitsarana. Noho izany misy etape ny fitsarana. Ka ao anatin'izay etape fitsarana zay mila manomana ianao. Tenenina eo akaikinao mila manomana ianao e. Zay ny antony fiambenana hoe atsakany ny tanan'ny mpiambona rehetra tonga eto tany izy hiambona. Amen. Tiava mafy an'Andriamanitra. Afaka mandroso zany. Afaka mandroso zany satria tsy natao an'ny tsy mpiambona manko le lesona androany. Alléluia. Luka toko voalohany manoka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Iresaka antsika mikasika momba ny tantaram-piainan'i Zakary sy Elizabeta. Tonton Zaka sy Tati Liza zany no hoentsika androany maraina lesona momba azy. Tamin'ny andron'ny Herôda mpanjakan'ny Jodia dia nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakary, isany antokony Abi, ary ny vadiny dia avy amin'ny taranaki Arona Elizabeta no anarany.
Ary samy marina teo anatren'Andriamanitra izy mivady sady mitondra tena tsy manatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra meno ny tompo. Ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady. Ary mahavariana tsy hoe Zakaria ny voalaza fa momba fa Elizabeta. Ary noho nanao raharaha-pisorona teo anatren'Andriamanitra Zakaria araka ny fifantombiasan'ny antokony. Araka mifanao amin'ny fisorona dia anjarany Zakaria araka ny filokana niditra eo amin'ny tempolon'ny tompo ka ndoro ditika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra toy ivelany vavaka tamin'ny ora fandoroana ny ditika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny ditika azo manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia taitra loatra ny fony ka raiky tahotra izy. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenohina ny fangatahanao ka Elizabeta avadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary jaonona no ataonao. Ava misy ny manambara programa. Zay ny Andriamanitra manambara amin'ny farany hatramin'ny voalohany azy. Ka raha mijery ny tantaran'i Zakaria sy Elizabeta, efa samy antitra ry zareo, samy efa nitsahajaza, kanefa mbola niteraka ihany. Dia tsika androany zany afaka mandray lesona ny amin'izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra ho lazaina ny amin'ny fanompona manoloana ny toe-pon'ny Zakaria sy Elizabeta. Voalaza fa Zakaria dia mazoto makao amin'ny tempolo manompo an'Andriamanitra tahaka ny hoe olona tsy manan'olana zany. Ohatra ny olona tsy manana problème. Baiboly milaza fa mbola tanora ry zareo dia nangataka mba hananjanaka. Fa tsy nanana mihitsy ry zareo. Fa ny zavatra hitako dia zao, tsisy fiantraikany tamin'ity lehilahy ity mihitsy manoloana amin'ny fanompony ny olana nitranga teo amin'ny fiainany. Zany hoe tsy mitady Jesosy vahaolana mihitsy zany raha namana. Fa tena tonga fotsiny nompo an'Andriamanitra mandriamanitra an'Andriamanitra. Satria teto ny fahitako azy, Zakaria mazoto makao amin'ny tempolo manompo an'Andriamanitra, ohatry ny olona tsy manan'olana zany mihitsy izy. Lesona voalohany, rehefa ianao mazoto manompo an'Andriamanitra, satria mety ny zavatra rehetra, dia normal zany. Fa rehefa ianao no mijoro manompo tsy hita ety ivelany mihitsy hoe manana problème fa misisika manompo foana ka nefa tsy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra, dia efa dingana hafa mihitsy ny hijerevan'Andriamanitra anao eo imasony. Eto zany tsy le mason'ny olona mijery hoe mazoto ianao fa le mason'Andriamanitra mahita ny fahazotonao nefa tsy zavatra mandeha aminao ny zavatra rehetra. Misy ny dinga ny mpanompo tsy matotra eo mpanompoana. Ary misy ny dinga ny mpanompo atao hoe matotra eo mason'Andriamanitra. Ny mpanompo tsy matotra eo mpanompoana dia mahita fifaliana sy fafinaretana eny mpanompoana izy ary manazoto-po manokana eo mpanompoana rehefa mety ny zavatra rehetra. Fa ny mpanompo masaka ara-panana matoy dia tsy voakasiky ny hoe mety na tsy mety ny zavatra rehetra. Ny fandrosoana sy ny ahitana ho azy ety ivelany tena mavitrika be. Ohatran'ny raha mijery an'ireny olona matotra eo mpanompoana ireny ianao dia ohatran'ny hoe tsisy ninninina zany manjo azy satria maninona arany tsy voakasika mihitsy ny fanompony manoloana ny zavatra antenainy tsy nitranga teo amin'ny fiainany nefa mba nanantenany an'Andriamanitra hatramin'izay. Zakaria sy Elizabeta dia efa mivady taona maro. Rehefa taona maro lasa ry zareo nefa mivavaka foana mba hoe azo taranaka. Fa tsy nazo zaza mihitsy izy. Ary tamin'izany dia tsy nanome lamosina akory izy na nitokona hoe za tsy hanompo tsory satria efa mba ela ihany zay no mivady mba kivy kosa tompo efa 4 taona zay nangatahana jaonina fa mbola tsy tonga ihany jaonina. Eny tsy mampanina koa na tsy jaonina aza fisomba nomenao fa tsisy mihitsy na ray ary. Voasoratra fa tao anatin'izany rehetra zany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5:9 ary samy marina teo anatren'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy manan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo. Jereo ny masony eo akaikinao, misy zany olona izany. Eto tsy miresaka amin'ny Jesosy fa miresaka amin'ny Zaka sy Liza eto. Io zany no midika fa nitahotra an'Andriamanitra sy ny fijoroantsika dia tsy miankina amin'izay namalian'Andriamanitra antsika na tsy, fa tokony ho fiainantsika izany amin'ny maha olom-baovao antsika.
Sika tsy mivavaka satria manao vidy varotra amin'Andriamanitra ka hiteny aminy hoe raha tahinao aho dia azoto androso ifantoka bebe kokoa. Fa raha tsy zany dia iena ireo rehetra izay andrasany ao ny amiko toy ny hoe zotom-po, faharetana, fandrosoana. Mety afaka miraikitra ihany ry tompo raha tsy asiana gresy mpitahiana ny lafim-piainana rehetra. Averena tsy atompo a. Amen. Manana an'ireo fahazaran'ireo ho fiainan'ny Zakaria sy Elizabeta tsy nampiankiny mihitsy tamin'ny fandrosoana zavatra mety sy ny tsy firaketan'ny zavatra mbola ohatrany hoe miraikitra ny zavatra eny ohatrany tsy nety ny fiainam-panompony fa zao nanao ny zavatra hitra tamin'ny fony izy ho an'Andriamanitra. Ary zavatra mahavariana tafajoro tamin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra fa tsy nazoto nanompo fotsiny. Samy marina teo anatren'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy manan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra ny meny ny tompo. Zany hoe tsy nakasika amin'ny fanompony mihitsy, tsisy endrim-pitokonana. Tsy nakasika amin'ny fanompony mihitsy. Ny toetrany tonga dia modely. Dia ianao zany raha mijery ny Zakaria sy Elizabeta ety ivelany dia hoe fangary olon-dreo tsy manan'olana mihitsy. Satria nahoana tsikitsiky raha zaka vao maraina andeha hanao ny asa fisoronana ary miloka mihitsy mba ho tafiditra ho isan'ny olona natanteraka an'izany. Te hanompo an'Andriamanitra foana. Hitanareo ilay fahatakarana mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny mpandahatra eny amin'ny zavatra tsy haikeny sainao lalovanao androany nefa ianao mametraka eo am-pelantanany fa tsy hoe jambakory izy fa mahita ny mombanao ary mampilamina anao dia ianao mahalala sy miantehitra amin'ny fitiavany ary miankina amin'ny fahatakarana fa tsy hanary ianao zany ny mpamonjinao. Zavatra sarobidy zany. Eny antsefatsefaky ny fiainana ohatran'ilay lalovantsika sy ianao reny. Azonao ngamba tiako tenenina. Ny zavatra lalovantsika. Tsy mandeha araka ny tokony izany. Variana ianao fanesika daholo ny olona rehetra mijoro vavolombelona. Ianao ilay nampiasaina ohatran'ny mba tokony hijoro ihany koa. Fa indraindray mbola tsy tafajoro na ianao ilay ampiasaina azy. Fa tsisy fitokonana. Tsisy barainga hoe fa maninona ako. Ny antony dia tsotra. Raha mbola isan'ny velona, mbola nisy antenaina ny amiko. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Manana ity fahazarany ity rehefa mizara teny ary mahafinaritra mihitsy mamerina azy foana satria manomboka mahitako amin'izay ny lanjany atao hoe hvkl-mission mifanaraka amin'ilay mampiavaka mihitsy amin'ilay endrika teny iseho ilay fankasitrahan'Andriamanitra amin'izay. Ahoana ilay izy? Izay efa nataon'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay mbola vao ho ataony eo amin'ny fiainanao. Ananja ny fahatakarana izany izay efa nataon'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay mbola vao ho ataony eo amin'ny fiainanao. Hitanao ny fampanantenana matetika mahavotsitra ny finoan'ny olona dia le karazana filozofia le izy fa tsy verité. Mametraka hoe ny zavatra ho ataon'Andriamanitra raha-pitso dia lehibe lavitra noho ny zavatra efa nanombohany omaly. Fa za kosa milaza aminao, raha tianao ny orona tsara, atonga ny fononao tsy ho raraka, azy izay fanantenana no avy izay no apetraka ao anatinao. Amelona ny fanantenanao amin'ny zavatra andrasanao an'Andriamanitra. Fa manana fahatokiana, mamelona ny fanantenanao miankina amin'ny alehibean'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra raha oharina amin'ny zavatra vao ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tenen'Andriamanitra androany. Amen. Ndao tsika hijery sainy fanamorona anao izy. Ary tamintsika hitany fa maty tamin'ny fahotantsika dia tonga indray izy namonjy antsika, nirekupere antsika tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Jona 3:5-20. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, na ny fitiavany ray an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Avy eo indray, ny fiainantsika eto an-tany dia nitondrahan'ny teny fikasana amin'ny fahataterahana toy izay nampitondrainy andro Paoly amin'ny epistily izay soratany hoe
Efa tao amintsika taloha amin'ny fanondrenana zao tontolo zao nitendreny mba ho masina sy ho tanteraka araka ny fikasany rehetra. Manana ny fialofana mafy sady maherintsika eo amin'ny Kristy, na fenina amin'ny Kristy ny fiainantsika ohatra. Zay teny to efa vita tany aloha any famoronantsika akory mba ho aseho amin'izao andro ankehitriny zao amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Ka ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho antsika dia mihoatra lavitra noho izay tianao sy voangatanao amin'ny androany. Raha fantatrao ny lanjan'izany dia tsy raviravitana ianao miatrika an'io problème io satria mananantoka ianao efa goavana be ny nataony raha oharina amin'izay angatahako androany. Velona ho azy ny finoanao fa tsy hoe inona ary dia zavatra goavana mbola tsy nitranga ho ataon'Andriamanitra ty. Tonga dia izy hoe tsisy dika an'izany io. Ndao antsika eritreritry raha nenga namoron'Andriamanitra tamin'ny vovoka izy nanisy fofinaina. Dia raha oharina amin'izany Lazarosy maty farana maivana. Marina zany sa tsy marina. Dia manam-panantenana ho azy ianao anatin'le retina hoe zavatra kely amin'ny zavatra ho ataon'le zavatra hoentiko eto anatreny satria raha nenga tamin'ny vovoka izy androany sofina marenina. Toy izay ianao rehefa avy eo matoa misy ravin-tsofina natao andre fa tsy ho tsofiny rivotra mitovy amin'ny tsy misy any. Misy olona eto androany tokony tia-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Dia hitanao ny ao anatinao voamboatra ao anatin'izay fahatakarana izay satria lasa antom-pisi-piainanao no manome voninahitry n'Andriamanitra noho ny fitarainanao aminy. Atrasany hitanareo manome lanja n'le fanambaran'ny Paoly hoe tamin'ny alalan'ny fanamasina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Rehefa nomenao lanja ny fahalebiazan'ny zavatra nataon'Andriamanitra tany aloha, raha oharina amin'ny zavatra vao ataon'Andriamanitra androany, dia tsy lany andro am-pitarainana ianao fa mitsanga sy mijoro eo am-pisaorana lalina ianao avy ao anaty. Hitanareo amin'izay io le fahatakarana miafina anome lanja amin'ny fiankohofanao ho marina eo anatren'Andriamanitra. Romana toko 7:3. Andao sitsika resaka kely. Ho sisiny Romana toko 7:3. Zay tsy niaro ny zanany latokana fa natolony mba hamonjy antsika Jesosy Kristy. Tsy omeny maimaimpona miaraka amin'kova ny zavatra rehetra. Ka ny zavatra rehetra tsy nomen'Andriamanitra lanja noho ny fanomezana anankiray sarobidy lavitra noho izay angatahanao atao hoe famonjena. Ary tsy izy io fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha dinihana tsy petraka sy mitafatoetra mihitsy ary tsy orina mihitsy any amin'ny lanjan'ilay tena fiankohofana ilain'Andriamanitra ny fanandratanao an'izany avy ao anatinao. Raha tsy maro toerana lanjan'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho lehibe sy goavana lavitra noho ny zavatra rehetra hitadiavana ho azy. Nitadiavana ho azy tokony ho maivana no lanjan'ny zavatra efa nataony. Ary Andriamanitra mametraka foana. Eno ty tsy filozofia le izy fa verité le izy. Hitanareo amin'izay tsy tonga amendry fendranao sy anahitaitranao amin'ny teny mahafinaritra toy ny hoe Andriamanitra anao zavatra goavana mihoatra no izay zavatra nahitanao azy omaly. Afaka manao an'izany Andriamanitra satria le zavatra hitany masonao mbola zavatra tsy hitany mbola tsy nieritreretin'ny sainao koa nefa tsara lavitra noho izay nanantenanao azy. Possible zany. Fa zay le ety ivelany fa le fototra ao anaty manorina anao mihitsiny no ahorona ao anatin'ity sekoly ty androany mba tonga anao tsy entanetana hiandry zava-baovao fa hitoky amin'le zavatra efa vita tany aloha ahatonga amin'ny fifantohanao tsy ho very fa raha zany raha vitany ty manaraka ty indray ho ataony. Andrahoana jerentsika rehefa zay ny zavatra mitranga velona ho azy ny fideranao ary manandanja ny fiankohofanao satria tsy olona miketrona mihitsy ny miankohaka eo anatren'Andriamanitra fa olona mismaila tsara, olona tsikitsiky ny miatrika azy. Tompo miainao neny ambony indrindra dady, miainao aza na fona ho anahy. Halleluja. Jirama avy any ampimonimonina lasa ohatrany hoe ohatra ratsy ny jirama fa mialatsiny amin'ny dezesy rehetrarehetra sy ny tompona andraikitra aloha
Fotrany hoe zavatra tian'ny olona dia tsy maintsy anairana ny rehetrarehetra fotsiny hoe okay anao tsy ketronao anatin'izany. Nenao tsara venareo. Ianao saky ny tonga amin'ny facture ohatry hoe tsisy Andriamanitra zany eny amin'ny endrikao. Zao tadidio. Ninona mitranga eo dia tsy karazan'olona natao hiketrina anao hijery situation. Fa natao hipekohaka marina, matoa navelan'Andriamanitra hitranga zaka zany. Ianao neny naorin'Andriamanitra mafy be fa tsy ny problème. Ianao naorin'Andriamanitra mafy be fa tsy problème. Fa maninona ka Jesosy ao anaty sambo kely mbola misy tafiotra ihany ary izy reniko. Nefa samy olona zao ihany ao Andriamanitra tonga nofo izy. Olona natory tao anaty sambo, efa ho difotry ny rano ny sambo kely fa izy ny heritra. Koropaka mihitsy Petera namoa azy. Fa maninona zao tena hoe fiadanana ao anaty fisafotofotony zao no mitranga. Teo izy Jesosy. Ndao ampianarina indray momba ny hvkl-mission le rangahy ty fa mandreraka. Ry kely fonona. Rivotra, ranomasina, mitsara. Mazava. Fa zay dia efa ozy izy ry zareo fa oliny ty fa nandrivotra sy ny tafiotra sy ny ranomasina azy manaiky azy. Voaka indray izy ao anaty tafiotra ihany. Eny ambony rano. Taitry Petera. Fa iny lasa tsy hitany zareo tsony le tafiotra sy ny ranomasina. Fa Jesosy ao anaty rano ny hitany, eny ambony rano ny hitany. Teo izy Jesosy, lesinao maly tsy lesinao androany. Satria ny nataoko tany amin'ny lasa dia lehibe lavitra noho ny zavatra mitranga androany. Ianao mahita an'ilay fanoherina hoe ngeza be, fa tsy ngeza noho ny zavatra efa nataoko tany amin'ny lasa io. Noho izany, zao indray, le nampangovotra anao omaly, andehanantsika sy ianao androany. Dia le tafiotra mitady andifotra ny sambo kely nampatahotra amin'ny Petera mihitsy, ny antsony amin'ny Petera hivoaka, aviny dia makanesa ty, hitanao, mbola misafotofoto ny rivotra sy ny rano, fa ianao eny amboniny. Dinan'izay tsy mahakasika ianao tsony le izy fa ianao rehefa manitsaka azy. Mahatonga ny problème io mbola mampisafotofoto anao dia satria mbola tsy mari-toerana sy marina aminao ny fahatakarana ao anatin'ny fonao na zaka ny fahatsapanao feo ambany tongotra ao izy. Le izy ane hitany maso hoe fa sensationna fotsiny miova. Ianao lasa mahatsapa hoe fahafinaretana zany atompatompany rano zany mahazo klida. Zay fetsony mazanga azy. Mahita fy eny ambony safotofotona. Fahatsapana. Miova fahatsapana. Mozy izy ny olona sasany eto miheniko ny anatin'ny fonareo. Pastera, aza hoentina lalina loatra izay. Fa Jesosy avy nahita amin'ny Petera, mandrosoa amin'ny lalina ozy. Noho izany miala tsiny, fa tsy maintsy hoentin'ny fanamasina ny amin'ny lalintsika. Mba hahatonga antsika ho karazan'olona tsy asa fotofoto ny tafiotra eto amin'ity tany ity. Fa ny fotoana ilanao ny zavatra rehetra dia natao iseho amin'ny fiainanao ilay izy. Ianao ny tsy mpanambe zany e. Fiainao manana an' Jesosy. Zany mahatonga anao tsy miankina amin'ny fananana. Satria ny zavatra rehetra ilainao dia natao tonga amin'ny fotoana ilana azy. Ny atao hoe mpanan-karena, manan-karina. Ka ny fitahian' Jehovah no mampanan-karina. Fa tsy hoe manan-karina ianao vao voatariko. Ny fitahiana alohan'ny fitobahana. Ny atao hoe manan-karena sy voata dia zao zavatra ilainao dia tonga ara-potoana. Raha manana fiara-manidina 830 sy trano 500 ianao, nefa amin'ny alina vaky ny lohanao tsisy fandraisandraina anazy, mahantra ianao. Satria ny famonjenanao dia ao amin'izay toerany fitahianao. Andriamanitra ny famonjenantsika. Noho izany fahafenon'i Jesosy ao anatsika, na fenon'ny fepety iainantsika ao anaty fiadanana. Arangatsy marety ka ao an'Andriamanitra. Tsy sarotra be ne zany. Tsy sarotra be zany. Rehefa opotsika ny fahamarinana, zany fahamarinana zany dia tsy hoe tonga eto ampivoriantsika satria mpanome zavatra rehetra Andriamanitra. Fa tonga isika manompo an'Andriamanitra ary midera azy satria efa nataonao antsika ny zavatra rehetra. Zay fotsiny fomba fisainana an'izay. Zany hoe zavatra rehetra dia efa vita melohan'ny fotoana andraisana azy.
hitanao amin'izay le tepopekoaka marina ny fahatakarana ny zava-miafina mamelanja amin'ny fiankofanao marina dia ny fanomezanao lanja fisiny zavatra efa vitany ho ambony lavitra noho ny zavatra ilantsika azy. Lasa midera ho azy ianao. Naona antsika hijery Jereo fa na dia mbola tsy mananjanaka ary Zakaria dia mitoetra tamin'ny fahatokiana foana izy sy fahatahoran'Andriamanitra mandrakariva izy mivady. Sainy fa na tsy misy Jaona azy dia naka mitepolo foana ary zareo mivady fa tsy hoe rehefa tapitra ny fotoana ny andrasany any Jaona dia tsy hita intsony Zakaria ary Elizabeta ny letika tsikelikely ary dia hita tokoa fa reraka izy mivady dia nandrahana olona manokana tany alohan'ny atongavan'ny pastera nangana azy. Satria nahoana dia miteny izy fa ela ihany izay tsisy Andriamanitra aho tsisy Andriamanitra ao mitepolo ao satria efa ela ihany izay nandasako any Jaona zay fa tsy manao tsisy Andriamanitra. Tsy niteny Zakaria sy Elizabeta hoe tsy nomen'Andriamanitra azy ny laiko ka tsy mahavita ntsony aho. Ela zay nefa ny andrasako amataonany io vavaka io efa ela ny ankofako. Ny olona hafa rehetra zao tonga mitepoly manambady miteraka doly za rery sisa no manisa gisa. Ny hafa tapitra mijoro fahavolombelona doly za ihany sisa reraka e pastera aza tenitenena teny révélation be dehibe ntsony efa natena tamin'le tamin'ny talata heriny aleoko aloha hivavaka ny an-trano amin'izay fa tsy ren'Andriamanitra koa ny ana any azy. Zakaria mako mitepolo mandrakariva. Zakaria nanaja ny fanekempanipony tamin'Andriamanitra foana fa tsy niembitra mihitsy izy satria mpamaky ny boky nomerizy eo amin'ny 7:20 hoe Andriamanitra tsy olona ka handaingana zanak'olombelona ka haneniny zany. Rehefa nilaza izy dia efainy, rehefa niteny izy dia ataony. Na tsy mifanaraka tamin'izay nilay Zakaria zany zava-nisy tsy nampiova ny fijoroam-panimpony zany fa nefainy mandrakariva izay nekeny teo anatrehan'Andriamanitra. Satria tsy fahitany amin'ny fotoanany izay zavatra nilainy ho ataon'Andriamanitra dia tsy midika hoe tsy marin'Andriamanitra fa Andriamanitra mandrakizay izy. Zakaria nametraka fa raha tsy tamin'ny fotoanany Andriamanitra mandrakizay ka raha mbola misy fofinainy eo am-bavorony ny mandrakizay mbola afaka hiainy sy hamaly azy. Sainao ane hoe tsy tonga teo fanimpona ntsony Zakaria amin'ny dika teny fototra dia zao hoe amin'ny fotoana tsy tokony hakanesany eo amin'ny tepolo fa tsy anjarany no sisiany tao anaty filokana na tafiditra azy. Amin'ny dika teny fototra dikan'izay tsy tokony ao izy fa zao nisisika izy tao anaty filokana dia neo tamin'ilay anjely nitondra Jaona teny ambavany. Tonga ilay anjely tamin'ilay fotoana tsy tokony natao azy. Ka teto zany point anankiray voalohany aloha tsika samy hijery tsara fa tsy zany mamorona amin'ny liko atoko voalohany io reto teo am-panimpon'Andriamanitra ny namangy an'i Zakaria fa tsy tany an-tranony. Zany hoe tamin'ny ora sy fotoana ny vavahany izay tsy tokony hateo azy akory. Tena nanome fampaherezana io teny io anaja ny ora hivavahako amin'Andriamanitra. Mila azontsika tsara zao fahamarinana zao. Ny olona rehefa manome cadeau anao dia makany an-tranonao izy dia atao anaty finosana tsara vao entiny atao surprise eo anoloanao. Fa ny anjelin'Andriamanitra kosa rehefa iran'Andriamanitra izy hamaly anao dia amin'ny fotoana hivavahanao no ndraisanao valiny avy aminy. Ka ny fanomezana rehetra ara-panahy dia raisitsika amin'ny fotoana hivavahantsika amin'Andriamanitra. Jereo masony eo akaikinao sady jereo tsara mihitsy le maso mihitsy jerena eo sampijery tsara aloha jery maso maso mihitsy ho anao io hoe ajao ny fotoana hivavahanao amin'Andriamanitra. Mivavaha ianao hoe hitanareo mahatonga ny zavatra zarain'ny olona tsy misy fiantraikana ny ampon'ny olona satria tsy ampivavaka le mpizara. Tsika zany tsy hoe rehefa izara dia maika maka fotoana andinian-tena alohan'ny fotoana izarana. Sauf ankizy tinana ny voazara eo. Rehefa mitoeponao misy zavatra tsy mety dia tsy vita amin'ny vavanao zany misokatra manambara fahamarinana amin'io vavanao io ampisy fiantraikany anatin'ny olona ny zavatra zarainao. Menao tsara venareo? Satria fiainana ny zaraina.
Halleloja. Ka tsika zany a mila ampivavaka. Ny fiampina ny vavaka dia tadio tsara. Ny vavaka dia fa ny ompiankinana hoe tsy vitako ny fiainako raha tsy eo ianao Andriamanitra. Ny vavaka koa fanehoana eo anatren'Andriamanitra fa mila fenona fa raha tsy eo ianao dia tsy mahay ninninina. Dia tian Jesosy vita mihitsy le hoe tsy hoe napahitany zava-miafina dia te hifikitra amin'ilay révélation fantatra hoe ianao zany manam-pahatakarana mihoatra noho ny olona. Fa ianao manetry tena mihitsy mahalala hoe tena very, tsy mahafantatra, tsy mahalala ninninina raha tsy eo amin'ny fanampianao. Dia faharoa, amin'ny fotoana itenen'Andriamanitra, aza maiky miteny aloha amin'ny olona ny zava-miafina izay lazaina, fa tsakotsako sy hoano aloha dia ampanekehony ao anatinao ny fahamarinana. Fa raha izay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny Petera, zaho ozy izy mahita anao korosa-tanatro kovorokany akofa mihitsy ianao, fa za hivavaka ho anao mba tsy ho levona amin'ny finoanao. Ary rehefa izary ianao ampahery, dia ozy izy Jesosy mibebalo. Fa rehefa avy mibebaka ianao, fampaherezon-dralanao. Ny fiatraika amin'ny fampaherezana dia tsy maintsy eloava amin'ny fandiny tena sy fibebahana marina. Io tsisy resaka hoe taitaitra fa niteny tamiko Andriamanitra noho izany riatako eto. Inona ny riatanao eo? Ianao miasaky nizara fahalemem-panahy, ny tian'Andriamanitra mihitsy nareo mivady any am-pandriana amin'ny famaly. Ianao hijory hitondra fahasoavana, nefa nareo mivady azy manao ohatra ny fanoloran-tenana baharovitra, fonosany kiraro tsara tarehy fotsiny, fa ny ao anaty dia efa mifrômina. Manantena ianao fa raha nitsofoka tao anaty kiraro ho ba io tsy maintsy hivoaka rehefa tonga ny an-trano. Ary eo voatrangy. Io ka ilay kiraro fotsiny tsara fa ilay ba rovitra. Tsy nalabaraka anao zany Andriamanitra. Fa ny tiany tompo, zahay ry miaraka amin'ny tompo aloha. Mandana mandoalika. Teneno izy tompo, reto daholo ny point tena tsy mety tamiko. Tena vonona ny anorina ny fiainako anatrenao. Raha zany teny mpantsiny zany, tokony ho anahy aloha zany vao ho an'ny hafa. Fa raha zany ny zaraiko tsy ny loava ny fanatonako anao, dia tsisy fiatraikany eo anatin'ny fony izay miaino azy satria eto tsy fampita-pahalalana. Tsy hoe anao étalage de connaissance sahako, hoe mahafantatra n'Andriamanitra mihoatra noho ianareo, tsy izay ilay tanjona. Fa voatefy mba hizara fanefena. Ary anatin'ilay fanefena, fanokafana ny ao anatin'ny fonao, ahalala ny fahatsarany, fa ny zavatra efa nataony ho anao dia ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay angatanao aminy. Dikan'izay, tsika tsy manantena zavatra ny aloha, tsika mitoky amin'ny zavatra efa vita. Anova ny zavatra eny aloha, tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Zay ilay mahatonga amin'ny tena teto ny zavatra nitranga. Tonga ilay anjely anatitra cadeau. Zakaria tsy nanapo fa ho avy zao dia zao. Halleloja. Tamin'izany anefa izy tsy nahazo réseau le finoana. Satria nanday izy ny fisin'ilay teny mpahamarina fa nomety taranaka azy Andriamanitra. Namaritra ny zavatra nolazain'Andriamanitra amin'ny réalité miainana izy. Zany hoe ny fanompony Zakaria zany efa tsy nasaony tao anaty kontontsony fa nadininy tanteraka ny fisian'izany jaune zany. Fa izy hoe na misy jaune na tsisy jaune Andriamanitra. Sa rangandeha nompo azy. Ka rehefa tonga Andriamanitra ny teny hoe avy jaune toy izy rehefa avy eo ahoana koa memeza etretiny tsy fino. Ianao mpisorona be am-piangonana, inona zany ny antony ivavahanao? Anjely tonga miteny aminao ka va? Anjely mihitsy ny tonga, izy tsy niny dia memeza an'ilay anjely hoe asa mampiresaka rangahy. Fozy izy Andriamanitra. Valiny tsy ninonao moana fotsiny vavanao. Fa miala tsiny fa le fatokinao danja loatra. Noho izany tsy mifinono indray no valiko androany fa le fatokinao fidélité. Valy ny fidélité dia ambony lavitra mihoatra noho ny finoana. Satria ny finoana
mahatonga anao anana fanantenana amin'ny zavatra antenaina tsy hita nefa azo mamaritra ny fanirianao tonga avy aminao rak'izay inonao tonga avy aminao rak'izay iriny fonao fa rehefa tapitra ny dingan'ny finoana sy ny sekoly ny finoana fatokina mbola manakatokona satria mahalava tanana anao tsy ny finoanao mahatakatra mifanaraka amin'izay irinao ho ataon'Andriamanitra miankina amin'ny fahatakarana fa ny fidelité anao tanana lava be amin'ny fanotronana tonga anome anao na lavonao azy. Za tsy mijony toy Andriamanitra tsy maintsy meko. Ary eto zay olona zay androany maraina. Eto zay olona zay androany maraina. Tsara nga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay fanotronana miara-miasa amin'ny toetra atao hoe fidelité. Fanosorana miara-miasa amin'ny finoana atao hoe fahatakarana. Hatreo amin'ny niveau amin'ny fahatakarana ny fieveranao ino amin'izay zavatra irinao fa ho ataon'Andriamanitra dia omeny zany. Fa rehefa tapitra ny sekoly ny finoana miakatra eo amin'ny sekoly ny fanotronana. Ary ny sekoly ny fanotronana Andriamanitra mijery ny fidelité anao sy ny fijoroanao. Ka misy zavatra tsy takatry ny sainao fa ho ataon'Andriamanitra aminao ihany satria mahatoky loatra ianao. Afaka tsika zany manao double attaque. Sady mino mahatoky. Feno fepetra. Tiako fatatsika fa ny fanomezana rehetra ara-panahy dia raisitsika amin'ny ora sy fotoana ivavahantsika foana. Ka Andriamanitra dia mitasy manaja ary tena tsy maintsy manome voninahitra ny fidelité amin'ny olony na ny fahatokiantsika. Ny fidelité na fahatokiana tsy miankina amin'ny zavatra omeny sy hainy atao fa miankina amin'ny natioran'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra mahatoky azy. Sainy fa tsy mety ho banga tao anaty fitaom-pivavahana mihitsy Zakaria sy Elizabeta. Sainy hoe tamin'io Zakaria nanisy antony sy nanome lanja ny fitaom-pivavahana ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra nilaina. Tsisy excuse fa izy mihitsy no sisika hoe za tsy maintsy manao. Misy ohatra mety nisy olona niteny tamin'ny Zakaria nandritra ny fotoana io hoe fetim-pianakaviana androany dia androany no hanomezana kado anareo mivady tamin'ilay anina rehetrarehetra iny ka tongava fa alohan'ny aloha ny fisoronana hoany fa tsy anjarany toako ny any androany fa ndao Zakaria. Dia nefa neritreretana akany izy nefa le anjely tonga tao amin'ny altara tao amin'ilay rendez-vous pahatokiana ilan'Andriamanitra azy. Natao hoe mahatoky manko tsy hoe kory anjaranao dia tonga ianao fa rehefa tsy anjaranao dia tsy hita ianao. Fa teto tsy anjarany mihitsy fa tonga izy. Ka raha sanatria tsy tonga izy dia tsy afaka nandray ny zavatra efa vonona teny an-tanan'ilay anjelo azy. Manome voninahitra n'Andriamanitra izay mpamaly amin'ny fotoana rehetra satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana izy. Ny fitiavana mamonjy fotoana sy mihaino teny dia hitondra fahasoavana sy fitahiana manokana ho anao amin'ny fotoanany. Hitondra délivrance ny famangina mahagaga. Hitondra fahatokiana tanteraka amaly ianao avy ompon'Andriamanitra hanome voninahitra ny fahatokianao koa amin'ny fotoana hijoroany amaliany ianao. Tena tokana ny fon'Andriamanitra dia ny ahitanao hitoetro mahatoky eo am-panompoana azy. Ninona ekeny sainao, ninona tsy ekeny sainao. Zavatra anankiray fotsiny tenen'ilay andreny dia tonga fanovana tanteraka teo amin'ny fiainan'i Zakaria. Hoe tejaza vadinao, teny tokana fotsiny dia ampy. Minandreny misy teny tokana zay amarana fahamainana. Teny tokana amarana fampahoriana. Misy fampahoriana mandava taona ohatran'ny Zakaria zao 4 taona izy niandry Jaona fa tsy nahazo. Fa zao teny tokana zay nanova ny zavatra rehetra. Misy olona zao eto taona maro ianao célibataire fa manomboka androany ahita vady amin'izay ianao. Ho avy le anjara tokony anao mba manao amen zay mila an'izany. Isaky milatsaka le teny tena tsisy manao amen mihitsy. Fa nga ianao manao amen dia menatr'olona za zany kay. Misy taona maro nampahoriana anao tao anaty aretina. Fa androany Andriamanitra miteny aminao hoe sitana amin'izay. Mba fantatrareo? Nandray faharetany zavatra mitranga misy dikany hijerevan'Andriamanitra mifatra mifatokianao fotsiny. Tsy zay rehetra marary mafy eny maty. Fa zay miala eto ambonin'ny tany alohan'ny fotoana fotsiny.
misy olona salama be, tena salama be fa tsy salama be hvkl. Matanjaka be, bokina be, fa voadona amin'ny fiara. Misy olona tratran'ny cancer fa mbola 12 taona izy miaina eny ihany. Nefa efa 3 taona ny farany fetrana mena tsy mihoatra ny 3 taona io. Ka raha ianao mahafantatra fa ny herin'Andriamanitra mbola lavitra noho ny cancer. Itsika ianao na dia ohatry ny tsipozipozy malazo zany aza. Fa izy Andriamanitra raha mbola azoniko koa tsy mahakay izany io. Ianao ve tsy misaina fa Job anena saina roitina daholo ny zavatra rehetra fa izy Andriamanitra miaina ezaka tiany. Dikan'izay miaina raha mbola isan'ny miaina misy antenaina. Jereo indray ny masony eo akaikinao dia teny eny izy courage ianao. Ataovy amin'ny teny gasy mihitsy courage ianao. Tsy marety kavan'Andriamanitra. Halleluja. Teny ray ny ilainao. Zany mahatonga amin'ny teny hoe tsy mbola misy vitsy zany eto. Mbola tsy hetreo ianao. Mety mahita ny hafa lasalasa taloha zany ianao. Ohatra matsapa teny ianao zany, ianao rery ny taraiky tsy maninona fa mbola tsy vitany aminao mahatonga mbola miaina ianao. Andriamanitra efa nanomana andro iray izay ho anao. Ary io ny fotoana voatendry ohatran'ny Zakaria anatanterahany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Misy andro mpamangina ho anao matoa eto an-tany ianao. Ianao ve mino sa tsy mino e? Za so fa niala teo midingany mino. Fa lasa pino mihitsy. Mahafinaritra mahita le suspense. Za so fa niala tamin'ny finoana zany netreretiny sasany. Za so fa niala tamin'ny dinga mino. Tsy mino zany pastera. Pino efa asako mihitsy le izy. Tsy afaka no tonga pino ianao raha ohatra ka tsy voasetra amin'ny zavatra be dia be. Asanao mihitsy ny mino. Tsy natao hoe pino. Tsy mitovy ny hoe za miasa sy hoe za mpiasa. Mpamaro toetra amin'ny teny malagasy. Halleluja. Fantany mipetraka dia zao. Mahatoky ve ianao? Tsy mahatoky eo mason'ny olona. Mahatoky amin'Andriamanitra. Mahatoky mijoro foana na mafy azy any ataky. Mahatoky amin'ny asa fanompoana. Mahatoky amin'ny vavaka. Mifandrika ingeza be ao anatin'ny testana fahatokiana. Misy fotoana ianao fafan'Andriamanitra tampoka eny anatin'ny sain'ny mpitarika nefa ianao tena mirasuraka faran'izay zoka ny zavatra rehetra. Tonga dia fafan'Andriamanitra anatin'ny memoara mpitarika. Tsisy fisaorana anao zany. Tsisy fananganana anao manokana hoe ty olona ty mahavita zavatra be dia be indrindra. Fafan'Andriamanitra zany dia tsy hitanao. Toy izy Andriamanitra hoe eo amin'ny testa fahatokiana. Ijoro ihany sa mbola variana. Hitoetra ekohaka marina ve? Sa ny le toetra izay tsara tarehy. Hitoetra io mila amboarina. Ao amin'ny sekoly fiankohofana anome lanja ny zava-miafina rehetra. Ao am-pon'Andriamanitra tonga azy akasitraka anao dia amboary ny toetranao. Mila fantatrao fa Andriamanitra tsy amela anao amin'izao zany. Mahita anao izy. Mahita an'izy izy? Ao amin'ny orinasa anankiray dia tadidio tsara zao. Pena daholo ny zavatra rehetra. Pena fatokianao ny fidelitenao tao amin'ilay société. Ny ora mihoatra ny esanao dia pena. Pena ny comportementanao tena alohan'ny mpampiasa zany. Ny raha miasa alina ianao nefa ny olona rehetra miasa atoandro fotsiny dia mahazo tombo manokana ianao. Fa za teteny aminao. Misy zavatra tsy voatery alohan'Andriamanitra hoe io ianao eo dia alohako. Fa mijery ny toe-ponao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena mpandoa dangereux mihoatra lavitra noho ny société. Meny tombonandro ianao. Tsy ataony reraka mihitsy. Ampitombony ny tanjaka ao anatinao. Mba fantatrao ny société anaovanao dépense d'énergie tsy afaka merina ny tanjaka ao akory fa mandoa izay laninao tamin'ny herin'ny ala tao anatinao. Fa Andriamanitra
afaka mibostenao fois 4 noho ny tamin'ny fotoana amin'ny fahazazanao ny hery miasa ao anatinao eo ampanompoana azy. Ka ny zavatra vitan'Andriamanitra tsy vitan'izany. Halleluja. Zany hoe mahatonga anay miteny aminao foana Andriamanitra akory tsy mba tsy marina ka nadino miasa tsara rehetra. Sady fampaherezana anao koa zany. Zay io tena tamin'ny zoma tena tsotra loatra tao anatin'iny. Mandeha ny mpiakohaka anankiray tena tsy mapetraka mihitsy zay miakatra eo. Ozy fanatrehana tompo. Rotrany any an-danitra tena. Tsy andriko e. Tsy andriko e. Marina. Fa tena eo ianao dia tena zay miakatra ray mitondra fanatrehana. Miakatra ny kolta, fanatrehana. Miakatra verona Evson, fanatrehana. Miakatra bodikely, fanatrehana. Miakatra Lioan'ny Joda, fanatrehana. Miakatra i Andry Ira, fanatrehana. Atsoatsy koa mamibasta. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Miakatra ZDF, ZNF, ZDNF. Tena tonga dia mampatsiaro raka izy DNF zany. Fanatrehana. Halleluja. Kio zay gadona rehetra eo rehefa miomana ianao dia misy fiantraikany eny amin'izay miaino anao le izy. Amen. Ndao tsika tia-tana mafeo ato. Matotra be mihitsy daholo. Teninareo tena olona ampiasain'Andriamanitra daholo. Tena misapo amin'ny zavatra rehetra ampiasan'ny tompo anareo. Fa sao mijoroa amin'ny fahatokina. Azahoany zany feon'izy makatry mihaino tsara an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina mahafantatra izy hoe tia taritana anao, tia nitondrana anao, tia ny anamboarana anao, tia ny anefena anao, tia ny ampijoroana anao, tia ny karakarana anao, tia ny andrasana anao. Ianao io zany olona anankiray tena tian'Andriamanitra, sain'Andriamanitra, heverin'Andriamanitra ary ao amin'ny planin'Andriamanitra, ao amin'ny kajin'Andriamanitra. Dia zao aza manary toko zany. Fa raha mbola misy vavorona eo ambavorinao misy fofinaina, mbola misy antenaina. Raha mbola tsy vita ianao dia eritrereto foana zao ny zavatra mitranga fa mbola tsy vita ahy. Tsara nga manantena fa mbola misy tananao any ambadika any hoany. Efa misy Andriamanitra miasa any ambadika any. Amen. Tsy voatery hitako lisy fa manao zavatra any izy. Tsy haika ina daholo ny kitikitihany ihany fa zao hoe za zanany fotsiny. Andeha ao anatin'izay fahatakarana izay fa manana Andriamanitra velona aho. Fahatakarana amina zava-miafina, manome lanja, fiankohofana marina. Teny tokana ihany nomeko dia vavaka isika. Meo lanja, satovy mandresy lahatra ny omponao ny hoe efa mihoatra sy ngeza loatra noho izay zavatra hoentinao eo anatrehany. Ny zavatra efa vitany ho anao. Zay fotsiny. Zay feny izy rehetrarehetra. Tonga dia perfect ny fiankohofanao raha vao zay. Amin'izay anao rehefa tonga eo anatrehany, tsisy zavatra antenainao mamesatra anao zany. Satria fantatrao fefa goavana noho io zavatra io nefa nataonao anao. Sady manandanja io masony ny fisaoranao, miaina be ao anaty fideranao izy ary mijoro izy mahatoky mandrakariva amin'izay zavatra inkofanao eo anatrehany. Andriamanitra tsy terentsika mambavaka. Vavaka tsy fanerena an'Andriamanitra anao zavatra. Fa mivavaka fa ny ompiankinana amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Amen. Miankina amin'Andriamanitra tsika eo anaty vavaka. Dia tsy ho diso mandrakizay tsika amin'izay sujet de prière hoe tsika eo anatrehany. Zany hoe tsisy sujet mamesatra anao zany tsony manomboka izao. Fa zao libre tsara ianao mpitenenana aminy. Dado zao ny zavatra fantatra. Dado tia zao. Dia miresaka amin'ny ianao ohatrandray miresaka amin'ny zanany. Amen. Tsangana ary kalongany. Meo voninahitra Andriamanitra. Amen. Misaotra Jesosy. Manome secret foana ianao isan'andro. Zany ny tena fiainana tokony ananana io am-panompoana. Ahafahan'ny fiderana tena votsitra tsara Jesosy. Tena hoe libre zay hoe mpiderana satria tsy hoe tonga eo zay hoe hidera dia mba ho sitrana. Hidera dia mba ho afaka. Fa afaka ho azo fotsiny zay rehefa menay lanja ny zavatra efa vitanao. Fa ny fiderana io tsy misy antony hoe ahoana.
fa tonga dia mifantoka any amin'ilay hoe Andriamanitra namonjy anay ianao a, be famindrapo a, be fitiavana aminao ny iderahanay Andriamanitra. Tsy vidy varotra ny natonanay ianao, fa ilay seza fiandriananao satria ny mahamaky anao, ny fisokafanay ao anaty fahatakarana, ny fahalalam-po ao anatinay, ny toetra mifahatokiana sy fijoroana araka ny sitraponao. Menay lanja ny fanomponanao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra satria tianay ianao. Anao rery mifankasitrana mandrakizay. Minao fa sitrana ny rahatra rehetra androany. Sitrana tompo ireo zavatra sy fahatakarana-diso rehetra mety mbola mamatotra ny ao anatin'ny saina sy ny fonay ka tsy mahalibra tsara anay eo amin'ny fanatrehanao. Androany Andriamanitra, sitrano izay dia afao. Aoka ny tsara avy androany andray izay tokony ho azy eo anatrehanao. Aoka motivation rehetra ho ahitsiny izany teny izany ao amin'ilay planina sy programa tena araka ny sitraponao marina. Tsy antery fa mpitiavana tanteraka. Voninahitra ao rery no antom-pisinay sy antony havelomanay eo am-panomponay ianao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerina vetivety no fanaritsika eo an'Andriamanitra sy filazana foy. Halleluja. Nomboka tsika hikarakara ny rallye de miracle ny Mahajanga izay atao amin'ny 13, 14, 15 oktobra ho avy izao. Dia ilay izy grand rallye ohatran'ilay teo ihany. Dia mpanomarana an'ilay izy tsika dia izay apetraka Andriamanitra any am-ponao an'io asa io. Marina moa tsika fa manana programa misimisy ihany ho amin'ny centre, ho amin'ny toerana izay nanganana ny hitantsika tany tamin'ny efa midy tsara ny centre efa misy vavahady. Fa ny ao anatin'io indray izao nijerentsika hoe inona no atsangany hoe mety manana vato ianao, manana briky ianao, manana zavatra ataonao tonga dia atero eny. Hoe zao zany ny ilaina dia zao ny ilaina. Fa efa eo am-pandaminana mikasika momba ny planina sy ny fomba nanganana azy ny teknisiana sy ny manam-pahaizana manokana amin'izany. Andriamanitra koa manana zanaka be dia be. Ary ireo zanaka ireo tena tsy mitazana ireo fa manao zavatra toly. Ary ianao koa nefa fantatra hoe manao mihoatra satria tianao Andriamanitra. Fa tsika zany tsy any anatina fanentanana hoe inona ny vesatra ara-bola sy ny zavatra ohatr'izany. Raha vao mety fotsiny fiainam-panahy dia tonga ho azy ny zavatra rehetra sa tsy izany? Dia aleo tsika miakatra amin'ny lamina eny an-dalam-panatanterahana fa mety ny fiainam-panahy toy izay mihazakazaka be ara-bola nefa taraiky be mihitsy ny fiainam-panahy eo am-pandrosoana amin'ny fanompoana. Fiainam-panahy aloha ambony lavitra noho ny zavatra rehetra. Fa atetsika mpitiavana zany eo am-panatanterahana ilay izy. Manana tsika programa mpitoniana filazantsara tsy mijanona. Ohatrany hitako ny hevitra fa automatetika ilay rallye. Dia mini rallye zany sady manaraka ny grand rallye koa etsy an-daniny. Rehefa manao grand rallye tsika dia any amina ville. Fa nilazain'i Jesosy ny petit rallye rehetra dia any amina quartier. Tanjombato indray zao no ataontsika manaraka. Amen. Zany hoe vita mazangatsika dia manafika eo Tanjombato indray je toerana malalaka kely ao Tanjombato dia kisakitsika hatrany Itosy alefatsika hatrany zany hoe ataontsika tafika tsikelikely manodidina n'Antananarivo aloha le rallye vao ataontsika grand rallye ao Tsonjombe amin'izay ny marana anazy. Ndao risika te-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Fa mandeha tsika manainga ao anatin'ilay dia tiako tenena zany amboary tsara ny programa ifanandrify amin'ilay programa amboarin'Andriamanitra tsika ho an'ny rehetra satria ao anatin'io ny fiakovana ny tena ataontsika be dia be satria mampiditra be ilay fiakovana. Dia mba manomana tsara daholo. Ataontsika loloha mihitsy ary tsy manana dia mba manao hira efatra farafakely fa tsy ampy ilay telitely reny. Ndatsika te-atarana azafady. Nareo ihany tena zatra io koa. Mitsangana ireo mitena misy nareo koa. Fainy amin'ny lanitra tarina dia misaoran'Andriamanitra afonareo manontolo. Saotra Jesosy makasitraka anao zay, manome voninahitra anao zay. Tena zany rehetra zany eo ihany Andriamanitra fa amin'ny fotoana ny notropetra dia tovy tsapanay hoe fantatrao zay. Fantatra efa tianay ianao ary zany fitiavana zany dia efa nasehonao anay tamin'ireo endrika rehetra nataonao tany amin'ny lasa mandraka androany. Raha mbola misy fofonay zay dia manantena anay foana ianao. Fa mipio izay fanamasina. Tena aneo an'ilay fanapaka-hevitra mety amin'ray. Atonga anay tsy anao adaladala. Andeha na iaina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao intsony. Tsy hampandefitra anao Andriamanitra. Fa hijoro amin'ny sitrapo sy programanao mandrakizay. Dia oka ny tsiray avy anona fahatsapana fahafenona androany maraina tamin'ny alalan'ny teny izay nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tanteraka amin'ny fijoroanao.
Tsy ho karazan'olona mora tafitohany zany ianao. Tsy ho karazan'olona tena hoe ho tratry ny fandrika zany ka imonomonina. Iainao anatina fanamarina tena zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra intsony mandrakizay. Ijoro ianao amin'ny fofeny famindrapo, feny fitiavana, feny fanetretena, amin'ny fanapaha-kevitra araka an'Andriamanitra, amin'ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Eny tsara ny fanamasina amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy iaino ny fihetseponao fa iaino tsara ny fanamasina amin'ny zavatra rehetra. Mandana fa tsy hamitaka anao zany ny fahavalo. Mandana fa tsisy tanany ratsy fanahy zany anapahefahana eo amin'ilay any marina. Iasa ny famindrapo ny Andriamanitra novany zavatra rehetra. Ho hitanao fa ho lohany ianao fa tsy ho rambony. Ho ambony ianao fa tsy ho ambany. Iadinao Andriamanitra ary aneo famirapiratany amin'izay zavatra tanterahanao hatramin'izay ketsy bitika indrindra. Eo amin'io tsy nanantenana azy io intsony. Miteny amin'ny mampanompon'Andriamanitra manany ianao fanantenana fa hamaly ianao Andriamanitra. Ro fatokina rehetra mitambatra mijoroanao teo am-panatanterahana ny asany. Andriamanitry ny fiadanana rain' Jesosy Kristy tompo tsy mba tsy marina izy ka nadiny ny asa tsara rehetra. Mandana fa hamaly ianao izy amin'izany. Hamaly ianao ny fatokinao. Hamaly ianao ny fanomponao. Taditio, eo ny fanompona ny sehatra anankiray ngezabe ahafahantsika maneho ny fatokitsika fa marina eo mason'Andriamanitsika ary no hamarin'Andriamanitra tamin'ny rano tokoa sady natsoina hoe zanany. Hitanareo ny Jehovah ka ianao nareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao fahasoavana.